ny lafombaovao afa-tanteraka kosa indray vonina ndray andraikitra ho fanohanana ireo tantsa tonga azy ireo azo vokatra azo aondrana ny fitondram-panjakana malagasy amin'izao fotoana izao hoy ny fanambarana noentin'ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta raha nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ilay tsena be ny Fiermada andia ny fahenina ambe folo tena toerana ihany koa Ravakarandriamanala Somra Samuel. Isan'ny lara-pameana ho an'ny fitondram-panjakana ny fijerena ireo tantsa noho izy ireo mandray anjara feona amin'ny fampandrosoana ny firenena araka ny nambarany Dr Cool Roger, Prime Ministre sady Ministra Fahasalamam-bahoaka. Raha nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny tsena be Fiermada andiany fahenina ambe folo izay nitanterahana nomboka androany ka hatramin'ny folo volana aogositra ho avy izao eto amin'ny tokotany malalaka ny Saint-Michel Barbe ny Prime Ministre dia nanambara fa ampirisika ny tantsa amin'ny alalan'ny tohana samihafa ahafahan'izy ireo misokatra amin'ny tsena iraisam-pirenena. Anisan'ny laharam-pahamehana ny fitondrana amin'izao fotoana izao eo amin'ny lafiny toe-karena voalohany dia ny fampirisihana bebe kokoa ny tantsa mpamokatra amin'ny alalan'ny fanatsarana ny traikefan'izy ireo fanampiana amin'ny fitaovana entiny asa fitadiavana lanam-barotra eto an-toerana sy any ivelany. Faharoa dia toy izany koa ny fanatsarana ny tontolo ny fampiasam-bola sy ny fisarihana fampiasa vola no aty amintsika. Fahatelo ankoatr'ireo ny fanamafisana ny anjara toeran'ny Madagasikara ara-toe-karena eo amin'ny sehatra regionaly zany hoe aty amin'ny faritra manodidina antsika sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Araka zany dia manana ny anjara toerany lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny toe-karena eto Madagasikara ny Fiermada sady lalana diray ahafahany tantsa malagasy ny fanakalo hevitra sy ny fampizara traikefa eo amin'ny fomba famokarana na mpamboly io na mpiompy na mpanao asa tanana. Na afapo ny tsena anatin'ny kalitaon'ny vokatry ny tantsa tao anatin'izay andiany 10 nitanterahana tamin'ny hetsika Fiermada izay hoy ny filohan'ny fikambanana Fiermada mpikarakara ny tsena be Fiermada. Ivelatra amin'ny tsena ivelany ireo tantsa ka maniry fiarah-miasa amin'ny gouvernemanta sy ireo mpandrara ny fikambanana. Nosafidiana manokana araka izany loha hevitra manao hoe firaisan-kina no hery mpamokatra sy teknisiana ary mpanambola tsy mifanambaka amin'ity andiany ity. Aorianany ny fahafahampon'ny tsena anatin'izay zany dia manana andraikitra izay mpikarakara ny Fiermada zany isitona anitona iantso anasa an'ireo mpanjifa avy any ivelany indray zany ividy an'ireo vokatry ny tantsansy malagasy ireo satria zareo reo zany fantatra fa ambony fa efa mividy kokoa noho ny eto toerana zany dia mba afaka mivarotra amin'ny vidiny mahafapo kokoa ny tantsa zany zareo satria ny zava-misy hatramin'izao zany dia izay hoe tsy afapo mihitsy ny tantsa amin'ny vidiny ividianana ny vokatry zareo. Ka mahatonga an'izany dia noho le tsy fifampitokisany misy fifamitahana kely ao na isa misy tantsara dia mitsotra mihitsy fa hoe raha vao misy fikambanana kely na coopérative etsy na aneroa dia tsy maintsy misy fetsifetsy kely foana ao anatiny ao ny mpitambola dia mahay mamodikodinao ny lehibe le fikambanana moa dia manao didiny be sandro dia lasa ny dolo ny tombotsoa rehetra dia le tena sarababem-bahoaka tena mpamokatra zany dia tsy mahita tombony mihitsy na amin'ny firaisan-kina ny samy tantsa fa indrindra amin'ny fifandraisany amin'ny teknisianina sy ny mpanamboly. Trano eva misa 700 no mampiranty vokatra amin'ity andiany fahinambin'ny folo ny Fiermada ity. Ireo vokatra avy amin'ny tontolo ambanivohitra sy ireo fitaovana ilaina amin'ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra no aranty mandritra izany. Manasongadiny ity andiany ity ihany koa ny fisian'ny fifanakalozana eo amin'ny samy tantsa sy ny fiainana mivantana eo amin'ireo tantsa sy ny mpandrara.
ireo ministera mifandraiky amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra dia mampafantatra ihany koa ireo tetikasa samihafa misy eo anivon'izy ireo sy ireo torolalana ahafahan'ireo tantsaha mampandroso ny sehatra misy azy ireo.